Rano ao anio ilay tantara nampitondrana ny lohateny hoe Ankaramalaza. Nosoratany Toko Bienvenue. Ireto avy no amelona ny tantara Nandrianina, Eugénie, Marina miaraka amin'ny Toky, Tanjona ary Zoratolo-Janahary. Ankaramalaza. nandrindra ra teknika sy nanatontosa Toko Bienvenue. Indraindray dia misy trangany zavatra tsy ansaina azavaina eo amin'ny fiainana. Mifono mistera mihitsy raha izay no azo lazana azy. Ny olona milaza ho mahafantatra ny ao ambadiky ny hita maso aza sahirana manazava azy. Ny siansa moa dia miala maina satria voafetra ny zavatra hita maso voapirofo fitaovana ny azy ny fanazavany. Latsaka an-dranomasoko satria feno heritaona androany no nitrangany toe-javatra izany teo amin'ny fiainako. Natsapako mangidy indrindra hatramin'izayna olona. Ary mbola mampanontany tiana hatreto hoe iza no afaka manazava ny antony nahatonga an'iny. 17 Aogositra tamin'ny taona lasa iny. Hamonjy ny mariazy ny mpiara-mianatra amin'ny tany amin'ny sareo no nialany teto an-drenivohitra. Ny alatsinainy 10 andro tao alohan'io dia izao ny zavan-tranga. Oay, miorty. Allô? Allô, ahoana kiny ilaina? Salama tsara kia, inona ny vaovao? Zany ekifa saika anytany fotsiny aho hoe misaka ty any venareo amin'ilay raharahako amin'ny sabotsy io. Ie, za somary koa aloha nefa tena sury. Fa i Franco mbola misalasala fa tsy afaka mihitsy monko tiavina dia ohatran'ny kamo izy. Lazay mifahitany jironay somary koa any fotsiny no ve izy. Mahita lazaina koa ki Frank e. Ko raha tenenina ki izy hoe be da be ny aty amin'io fotoana io e. Efa ny animo maro koa an'izany mihitsy aza izy ko. Vazivazaka izany a. Avado kely aloha ny resaka. Efa hitanareo moa le lalina makaty aminay. Zany mihitsy izao voasaiko anontaniako andrio io. Aiza moa no mandray taxi brosy dia makaiza sy makaiza koa? Makeo ambody vonareo dia ahoana re zany e. Aleo ngamba mandray an'ilay sotrate makany amin'ny Zorobe reny dia miala eo Ambomanatrika. Dia eo indray nareo manaraka an'ilay arabe Metsinanana iny. Ambohitsoka iny anaran'ilay tanàna. Miala 3 kilometatra eo nareo somary mandeha tongotra kely. Vao miditry ny tanàna nareo dia mahita ady Vorobe. Tonga dia ny tranonay farany andrefana eo. Miloko mangamanga ny lavaranganay. Zay ngamba mora afantarana azy kokoa. Eny ary, mazava ki izany fa zao mety ve ray malaty alaka misy tolakandro izay dia mba tonga alohany. Dia mba mijerijery tanàna kely ny Somay. Vao maika ki izany tsara. Zany hoe aza taraiky be fotsiny fa mitelo eo farany taxi brosy a. Sao dia hoe efa tonga indray vao hiverina. Tsy tara zany aki izay Vao avy mianatra amin'ny rava 12 izay dia misakafo dia maka entana fotsiny dia tonga dia lasa. Zay zany e, mety tsara zany. Dia tena misaotra meloha kia. Ok, dia tonga avasoa ny andro malaza e. Misaotra betsaka. Teny lamina tsara iny resaka iny. Efa natoritory minora avokoa ny lalana tokony ali rehetra. Tena nomboka nanomanomana ny tianay somary koa. Nahazoto ery satria sambo ny voiara ivoaka izay roa kely tamin'io hatramin'izay niarahanay. No nitafahoana tany an-dakilasy izay roa ny ampitso marena dia nitantarako azy ny resaka sy miora tamin'ny finday. milamina zany efa tsy androko ery ankizy izany izay ahatongavan'io alakamisy andehanantsika io ko. Koa fa ny ankizy ve izany dia tena tsisy andeha mihitsy hono. Ohatrany tsy dia mazoto daholo le somary lavidavitra koa angamba. Fa alery ary zareo maheno antsika sindrio hoe andeha solotena aniko. Raha tsy izany anga tsy afa-baraka ny miora teo. Ka tokony ampitondrana antsika anie izany ntsodrano sa tonga mianatra miora vao arabana atao am-pianarana. Ampitondraina antsika hono ka. Efa hoe zara raha misy antsika mandehako. Efa nresaka tampiko ny délégué de classe.
ay kosa mety zany oay iny Frank eny tokoa ary manantona ty mihitsy izy zany ahoana ihany latira Frank ahoana amin'ny ahoana moa ny am'le mariazy mora misabotsika ahoana amin'ny ahoana indray ary zay ny le tsy efa mametrapetraka ny fandehanana zao hatrita aloha le tena mbola tsy hitako mihitsy ny hevitra lisa ve couple moa zaza rery de lao efa teneniko foana hoe any mitady partenaire be de be amin'ny fa mariazy nge le sona le antsika any so de very lafa inona ary azadala ho ay alahy raha izany ny eniny tiavina de asa angamba mba vazivazy ry zany Frank fandao andeha rehefa andeka ny fanotronana miora no tena zava-dehibe fa tsy zany resaka reo roalahy zany marina tokoa le tsy zany sady miorana le tsy mba namana mpiara-misarika age amintsika te-pianarana ihany de rehefa mba manasa antsika ve izy de ho avela fotsiny amin'izao ka lisa nefa aniko ka afa ihanany le mba maromaro ry Frank sady misy teo tongotra kely koa le lalana rehefa miala amin'ny taxi brosy aleo aloha diniana tsara ry izy roa miteny eo ihany efa milaka misy ny ely ty zany tsy mila mandinika ela tsony la fa ngamo tsy zoma vao miala ty ka hoe hiala indray andro mialoha de mba malana fotoana kely andendehanana mijery tanàny anao vakansy ary le tsy atao de tsy anatra tsony zany laka misy ny maraina mbola mianatra ihany fa ny ariva no manapaka kely amin'izay tsika zany hoe alaka misy tolakandro no miala ty efa reko aloha zay de misy odiniany zay fa mazotoana rero kely ok ary letsy mazo toko ela de tonga ny alaka misy fa maraina de efa voalamiko tsara ny entana hoentinay ny amin'ny Marco moa efa nateriny tato ny alarobia ariva satria izay samy mipetraka aty Manjakaray akaiky ny ambody vona izay andrasana eny taxi brosy ka voaravavy nianatra de taty aminay no namantana Frank tsy nahitana valitiny ka efa tsy noeritreretina andeha tsony ny sakafo vetivety zay de niala sasatra kely andao amin'izay ry Marco andia efa nondro amin'ray orana eny famantaranandro aleo mandeha aloha de mba tonga mazava any aiza vetivety areo blouson-ko miantony eo azafady anatsofoka kiraro sisa de vita manko oay Frank ty miantso an'lahy ty ino reso eto ty hoe aky fa ahoana indray ary hatramin'izay alahy tsy nahinona feoko zao vao miantsoantso eo allo za ihany le tsy maro koa ahoana ly ty efa lasa angalisany vao hiala ato andro ny ilaina mihitsy etỳ Manjakaray ka tapa-kevitra ny andeha any le tsy fambola anatra zavatra vetivety any Ambatomaro fotsiny de any tonga de any ay nefa so de taraiky be lahy efa miatolaka ane le tsy hoandro io tsy ela le tsy za vetivety de tonga any ok ary tonga de ny amin'ny taxi brosy zay miandry any lahy ok le tsy ahoana ono andeha andray ony le ry fa zany hoe tsy maintsy mbola manatitra zavatra eny Ambatomaro ro de zao dia ahoana zany de tonga de andeha zantsika sa mbola hijanonjanona kely ato an-trano ato aloha aleo rangaha mijanonjanona kely aloha ka iza koa no hitanaka fotsiny any mbola raoviny io vao tonga ao sady tsika ne akaiky eto de apetrako indray aloha zany ry teo Tanaritoko tena monjy natory indray Marco ny andro raha teo koa nydanika be ka tonga ny torimaso za koa tsy naharitra fanamonjy ny ondana teo atratrany ary de samy renoka ny torimaso teo zay tsy haiko na firora na firy minitra ny natorianay ateo fa ny findainany eny no nampikorapaka anay Frank no ny antso tao ny lasa izy fa efa tonga ao amin'ny fiantsona ny fiara ary de samy nanao tsy omba loha zay somary koa namonjy azy fa mbola loza lisany nakaiza foana le ty za avy any amin'ny desaka indray ve lesany tonga alohan'ny lisany aty tena zavady letsy samy resy torotro raha sy ny ilainako angaha taitra raha tsy alahany antso iny efa nisy taxi brosy firy zay ny nandeha teo ty raha ty hony sisa ny farany zany ve de tsy maintsy atao zany zay andehanana amin'ny ora teo olona sandroany nefa ne onka toerana roa sisa no ao sika nefa ty olona telo andraso letsy ho resahako so de mba afaka misisitsisika eo ihany tsika telo raha vao tsy zakan'io masy tonga de fa mody aloha fa raha pitso maraina indray de lasy Marco ny azakazaka ny resaka tamin'le mpamily nefa tsy ela izy de miverina teo amin'ny As Frank ahoana le ty lasa ihany lesitsika misy miala hony eo talata volon'ondro de miafiafy kely aloha mandra-patonga any ka andao ary sady efa velona koa zany fiara zany
Jeroso ny dianay. Tamin'ny 3 ora sasany tolakandro angamba izay ny tafala teto Antananarivo. Saingy tsy tonga tsasan-dalana akory dia nisy olana ny fiara. Tsy haiko loatra izay simba tao fa ny fandimby ny sitrika tao ambany fiara tao ilay mpamily sy ny mpanampy azy. Nanondro tamin'ny 9 ora hariva ny andro. Ririnina moa ka vetivety dia maizina. Izay nefa tsy mbola tafitsika teo ihany. Nanomboka nitsanga ny toetry Marco. I Franck moa dia efa memena toy ny fanaony. Za kosa tsy nietsika teo ambodin'ilay hazo lehibe teo amoron-dalana. Dia ahoana ity ry reto a? Rehefa miala nefa dia lazainareo fa hoe mbola misy dia tongotra 3 kilometatra. Mbola adiny iray anie izany. Nefa tia ny andro jerefa be maizina. Ka inona moa lesy ny azony lahatao eo a? Tsy maintsy miandry ny rariny eto. Raha nampoziko fiara tsisy ilaivana azy ohatr'izao lesy ity na aleoko ny andro rapitsoka. Mba mangina ry Franck ka? Jereo fa ianao irery ihany ny jerijerevany olona eo. Na za koa aza anie lesy mitovy hevitra amin'lahy. Saingiza moa nanapo. Ny azo dia ilay tsika mbola andeha tongotra mihitsy ny mampitaintaina ahy. Ny andro maizina nefa ny tany mbola tsy nidiavy ny tongotra akory no alia. Ka zay anie ho ahy. Tena aleo lesy misakana izay fiara mandalo eo a. Iza koa ny andry an'ity taxi brosy matilava ity. Sady ny freny mbola tsy voaloha e. Tsy mety le tsy zany a. Zay mahazo ny olona eto dia mba mahazo an'lahy. Da misy nareo hoe tsy zatra mandeha taxi brosy fa zatra mandeha amin'ny minibus nareo foana rehefa mivoaka ka. Ka ireo olona ireny ity tsy iray lalana amin'ny lahy mihitsy e. Angamba ireo izao ho any amin'ny farany mihitsy ny miala. Isika nefa miala eny antenantenandalana. Sady amin'izay mbola ho andeha tongotra lavitra be koa. Raha mbola teo ampifandindrana iny izy roa lahy mivelona tampoka ny fiara. Samy mikoropaka namonjy ny toeranay izay. Ary dia nitoy indray ny dia. Fantatra fa ho maizina izay vao tafala. Tsy nisy ny teny, tsy nisy ny volana intsony fa samy nihainohaino fotsiny teny an-dalana. Tafatory teo antsoriko Marco aho. Ary tsy natsiaro raha tsy nitairin'ilay receveur hoe eto ilay ambony manatrika ialanareo. Dia niala izay. Tena mangina be reto eto izany a. Tsisy tanàna mihitsy. Ity mesinana an'ity izany ilay lalana raha tsy diso a. Lalan-tany mazava tsara ihany izy izany ka. Sady ity misy takelaka. Solovokely hoe lesy ry Franck e. Ambohitsoa 3 kilometatra. Tia mihitsy ny lalana. Andao andeha haingana fa zazana ni sady matahotra mangatsika e. Inona ary natahorandry e? Olona roa lahy be izao nefa eto. Aiza no alalanareo an'izay zava-misy aty? Ny alina ny amono tsy mba namany. Fa firy tokoa moa izao e. Amin'ny 7 alina. Andao asiana malaky ihany fa mbola lavitra anie izany 3 kilometatra izany. Tsy ho aloha fa mitondra ny jiro fanao am-posty. Sady mazava be letsy izy izany. Manoatra noho ny jirona fiara ireny mihitsy. Tazana hatramin'ny vato kely mety hamingana eny amin'ny lalana. Raha tsy nisy an'iny izany dia asa fotsiny fa dia lobaty tato daholo ny telefaonina. Ny andray aloha ity tsy misaraka amiko mihitsy raha vao mandeha zaka. Fa lobaty ahoana sady kory ny ilaina. Ka varim-bariana tao ilay tsy dia adino ny charge azy a. Ny amin'ny Marco lany nanaovako FB tamin'ny antsika mipetraka ela be tary. Ny andray mbola misy kely azo ampiasaina aloha e. Ay, misy sampanana be eo aloha iora zareo a. Diza amin'ireto ny tonga n'endry miora. Eny tokoa. Eto nefa ohatrany tsisy takelaka manondrotsony. Tena leo aloha atsoina kely miora ny tanina nito ka. Ao mba mifindaina amin'ny lany aloha ry Franck a. Tadidiko montsy ny laran'ny findainy. Andraso vetivety hoe. Ka ty aza tsisy réseau mihitsiko. Ohatrany miletika be zany koa ty toerana ity fa nandeha fidirana foana tsika teo. Ka mila manapa-kevitra tsika e. Mandeha ny fotoana raha variana hitady réseau eto. Ka iza mirito izany nandehanana. Za aloha manao hoe tia miakavana an'itiny izy e. Jereo anie, ity izao lala-masaka be ohatran'ny fandehanan'ny olona isan'andro izany. Fa tia miankavety indray ohatrany feno bozabozaka tsy dia misy mpandeha firy. Za koa aloha mitovy hevitra amin'lahy. Dia lasai nanaraka n'ilay lala-masaka ny ankavanana. Na dia tsy iny loatra aza no nieritreretiko. Ilay miankaviany tao an-tsaiko nefa naleoko tsy niteny intsony satria efa resy lahatra iankavanana izy roa lahy. I Franck ihany no nitaridalana anay satria izy miaraka amin'ny jiro. Izay somary kosa nanaraka vato aoriana. Asa izay tao an-tsain'izy roa lahy fa za somary ny ome ihany teny an-dalana. Satria tonga tamin'ilay nilazainy ihany ity Franck. Ny tany jiro. Fa izay ihany reto namanao ry miora. Efa ho amin'ny 7 ora alina anie izao e. Ka nazako aza nery dada mba gagy e. Ny ilaina sy Marco atsoko samy tsisy mamelona telefaonina mihitsy.
Za tsy manana numéro en franc nefa tsy fantatro hoe lasa ty any ve sa tsy lasa. Fa ry zareo ve tena niaingy androany sao dia hoe mba niandro rapitso ihany fa ianao tsy naharakako. Tamin'ny efatra ary nilaina dia efa nandefa mesazy tamiko hoe efa eny an-dalana ondry zareo. Izany hoe any ihany zaho fa mbola tsy tonga fotsiny. Kanefa efa natorinao azy tsara ny lalana. Eny miala eo Ambohimanatrika aho dia manaraka an'ilay arabe Maintsinany any foana dia tonga aty Ambohitsoa. Ary ny sapananao an-dembo-kely anga tsy mba nilazainao tamindreo? Tena iny izao ry dada ny adiniko ny laza azy tokoa moa mizara roa ny lalana rehefa tonga ao Andohasa aho. Ory miora aiko diso lalana any renak'izy ireny Dia ho izany tokoa ve ry dada? Everinao fa raha tonga ao Ankaramalaza moa ireny dia ahoana nanjoan'ireny any? Sady izay koa olona vahiny. Mba sanatra avy kosa moa ry dada fa za dia miteniteny foana. Ka raha tsy diso lalana ary zareo dia aizy amin'ny 4 ve feny ambony fiara dia amin'ny 7 loatra izao mbola tsy tonga aty ihany Ka sao dia mba hoe simba ny an-dalana kosa ary ny fiara nandehanany dia ohatra hoe izay ny nataraiky azy. Ka na izany azako. Za aloha andeha atory fa reraky ny asa koa zany ka fo azy fotsiny ary efa tonga eo ry zareo. Eny ary ry dada. Andriamanitro, fa ahoana tokoa ireny mbola tsy tonga foana hatramin'izao dia sanatria ho diso lalana tokoa ve? Raha diso lalana kafa aloha dia tsy dia mampaninina loatra fa ilay hoe tafiditra ao Ankaramalaza ny tena zava-doza. Tia izy tsisy mamelona finday koa ny tena mahagaga anahy aleo aloha ngamba hivoaka kely eo an-davarangana dia eo ny hitazatazana ka. Rehefa nandeha lavidavitra ny alan'ilay sapanana izay dia nanomboka niova ny zavatra hitanay. Lasa niaratsy ny lalana, tofy ny lavadavaka sy vatokely, nanjary rakotra bozabozaka ary nisy voasarona lobolobo mihitsy azo avy eo ny avy sy havanana. Nanomboka samiginy izay 3 daha no ny elaela vao naloba fronka. Tena diso lalana angamba sika ry zareo Fa ahoana ity? Ka izay ve le tsy dia mbola tsy ahita tanàna ihany efa ho adin'ny firy izay nandehanantsika izay. Sady jery io ange ty lalana fa miratsy ihany Za aloha tena tsoroko aminareo fa vao niala tamin'ilay sapanana tarintsika dia efa nanana tsindrimandry hafahafa mihitsy Tsindrimandrinona koa ny tao amindry Hoe ho diso lalantsika tokony ny akavinina alentsika teo fa tsy iny mihitsy. Ka ahoana sao dia tokony hiverina ary tsika. Izy akoa le tsy mbola hiverina amin'iny amin'izao andro maizina izao andao tohizana foana ny lalana ka rehefa mahita tanàna aloha any dia miangavy izay olona mba hampetranao antsika fotsiny alohany io alina rapitso maraina mandeha makany amin'ny Dromioura. Ka tsy ahitana soritra tanàna mihitsy any ely andao le tsy matoa misy lalana ity dia misy tanàna izay any aloha any. Hitako soritra tena maro koa ihany ny tahotra saingy miezaka mampahery azy franco foana izy. Teny Rosiany izay namakivaky n'ilay lalana voasarona lobolobo. Kinanjo no nandeha kelikely dia misy trano ity io aiza? Jerella, misy azo midoroboka maromaro io manodidina azy io. Ny tampianaka ihany ny tazana avy aty. Le trano efa taolo ireny raha izao fahitako azy izao Eny tokoa letsy ary trano tokana kely izany nefa dia tapoka voana be aty. Jereo fa tsisy afa-tsy izy eto. ka andao anantony eny sao dia mba afaka mampandrosantsika any ny olona ao. Za zany efa tena matiny antsika sy ny tahotrako. Eno sady mbola tsy matory ny olona izany jereo fa misy taratra jiro mivoaka eo amin'ny varavarankely. Aleo elesy atsotsoka Odio Eno efa misy olona midina ny tohatra izany. Ahoana ny anareo izay? Ny zava-nisy nandritry ny alina iny mbola tsy voazavako ny antony mahatonga azy. Tovovavy manodidina 20 taona eo no namohanay. Nanao akanjo toy tena fotsy, ny sarakorako ny volony. Olona efa andeha hamonjy fandriana angamba no rebirebinay. olona sendra tratrariva re izay sady diso lalana mba miangavy mba hiatranao tao aminareo aloha raha azo atao dia rapitso maraina be mandeha indray. Fa saika andeha ho aiza nareo? Ho any Ambohitsoa. Ho any Ambohitsoa hoe? Ie, misy mariazy miara-mianatra aminay ihany izay miditra rapitso. Nisy olana teny an-dalana ny fiara nitondra anay dia tratralina izay. Dia zao diso lalana tonga aty izao
Tena diso lalana marina nareo. Ka mandrosoa aloha ary. Sady zato andriam-bavilanitra izany ange ka dihatry ny atsika ery Misaotra tompoko. Mipetrapetra eny amin'ny akalany eny. Zao misy aty ambanivohitra mantsy. Misaotra indrindra re mademoiselle. Efa zava-dehibe ho anay izao fampiatranonao anay izao. Endra sy vetivety eo ary aloha fa andeha hikarakara sakafo anareo zahay. Afaka mitsotsotra eo ambony tsy eo aloha nareo mandrapa. dia tena misahirana aminay mihitsy ianao marina. Dia samy nitsotsotra teo ambon'ilay tsito koa izay telo da satria samy reraka. Niandry izay sakafo entin'ilay tovovavy tao an'efitra ambany avaratra io nisy anay io. Efitra lehibe malalaka nefa tsisy afa-tsy akalana lava ray. Dia kidoro ny orona teo anjoro-trano ary tsy iray nivelatra teo amin'ny tany. Ohatra ny hafahafa le tsy tia trano misy atsika ity izany ka. Fa hafahafa maninona e? Ka aiza le tsy misy efitrano lehibe malalaka ohatr'izao nefa tsisy entana afa-tsy ireo ny ao anatiny a. Sady izay ohatrany mahare fofona hafahafa koa zany. Aza lefa lavitra le tsy ny sainy lahy. Zao ny trano aty ambanivohitra. Angany olona aty manana fanaka sy fitaovana be amelona hefitr'otriny eo amin'ny lisany e. Rehefa misy sitrihana ny azy dia izay. Fa fofona hafahafa inona koa no eny ity Frank e? Tsy haiko fa ohatrany mahare fofo-paty zany a. Aza miridiridy letsy a. Fofona maimbo sy bobongolo izany. Mety trano tsonvo matetika angampo ty misy atsika ity. Dia tena tsy haiko aloha letsy fa tsy misy hafan'izany ny fofona reko tamin'ilay zanitra tao am-pasana namadika ny dadabe anay e. Sany rery izany aloha eo ihany reto a. Fa ny mahavariana ady ny hoe iny tovovavy indriry ve izany no mipetraka ato amin'ity trano be ity? Sady izay mbola trano tokana aty ankodahoda be aty ihany koa. Mety misy olona ihany miara-mipetraka aminy eo fa any ambony ihany na efa matory. Moa tsy heverinareo fa efa maraika ambe folo ora alina latsaka kilana izao e. Ary manginona rehefa misy olona manantona izany. Mino aho fa le tovovavy teo. Le tovovavy tokoa ny tamin'ny mitondra sakafo anay. Vary sosoa tsy mbola masaka tsara no nentiny. Ary tsy nisy loaka fa dia nohanina tamin'izao. Zara aza nisy an'iny satria efa refina sady reraky ny dia tongotra izay telo da. Ary dia tsy nisalasana ninana avy hatrany. Vitivity dia lany. Dia izay aloha ny zava-misy ry zareo a. Vahiny tsy napozina mantsy nareo ko ny andro rahateo efa alina. Tsisy fotoana na dia nitsongona anana aza. Efa zava-dehibe ireo zao mademoiselle. Misaotra fa tena voko izahay. Tsy vitan'izay nampiatrano anay ianao fa mbola nanome sakafo anay koa e. Tsy misy isaorana izany ka. Tsy voanareo anie ny diso lalana tojo teto aminay e. Efa maro izay ary efa fahazarako manao ohatran'izao. Tena tsara fanahy loatra ianao ry tovovavy a. Fa hono a, mba azonay fantarina ve ny anaronao raha tsy mahadiso? Ry Antsoa reny ianarako a. Ary ny anareo mba iza? Zany Frank dia izy roa miaraka amiko kosa no Marco sy ny Elaina. Fa ianao rery zany no mipetraka ato? Sasany dadabe ako no mipetraka ato ka. Fa izy efa matory any ambony any dia tsy tiako kotapaina. Ary hono azafady? Aiza ho aiza eto ilay tanàna hoe Ambohitsoa? Ery ampita avaratra ery no misy azy. Fa izao tokoa tsy maintsy miala voamarina be mialohan'ny foazany dadabe eto nareo. Ary aza miverina mandalo aty aminay intsony rehefa mody. Raha vao hoe olona avy any Ambohitsoa izany manko na avy any dia tsy tiany mihitsy ny mandalo eto am-voankazo. Izany ny anaran'ity toerana ity. Fa inona mahatonga ny dadabe anareo manao an'izany? Azafady aloha fa be fanontaniana izay. Tantara lava be izany e. Mety ho fantatr'ireo ihany anarina. Ny fampijery izay tilo teo. Ary samy nahasary an-tsaina fa hafahafa tokoa io toerana misy anay io araka ny nolazany Frank. Tsisy nateny fa samy fampihaino hainy fotsiny. Ary ny zavatra tsapako dia mare fofona hafahafa koa isaky ny miserana eo anoloko ilay tovovavy. Fofona mbola tsy fandriako mihitsy. Asa raha mbola le nolazainy Frank ihany. Ary tovariana be ho anareo e. Afaka matory amin'izay ne. Azo avela tritiko-dory miorina anjoro-trano ito. Ialana tsina aloha fa tsisy afa-tsy izao ny ato aminay Dia misaotra indrindra rery tovavy Ry Antsoa moa. Ie, izay fa andeha atory aloha mamoha anareo voamarina be eo ihany ary rehefa tokony andeha nareo. Eny ary mademoiselle. Avy aloha ry kitory io Marco ka. Za efa tia atory be sady reraka. Andasy vetivety ary. Mikisakisaka kely aloha nareo. Zay.
marina le tsy efa nytaona maro tiako dorotiny tsy niala teto feno vovoka sady misy fofona mampikohaka be. Io le tsy ny misy fa matorika zarany laza misy an'io ary zary no ataoko ty rojoko ty lakile ty kotsy tiako atao taposy fa sao dia latsakato ka adino. Misy lavakombarika kely le tsy eo ambony io apetrao eo aloha dia alaina rehefa mifo eo koa mba taza maso tsara dia tsy adino. Eny tokoa aleo ataoko eto ary matory amin'izay nareo ka. dia samy namonjy ny dapoka natory izay toa natory fianarany fotsiny nefa fansaina maneritreritra samy tsisy mitombona hoe aiza mariny ty toerana misy anay ity. Dia inona ihany koa ny mistera finosiny tsy fantatry na tamin'ny firy maraina fa taovony dapoka kelikely izay dia injany nisy fihinanako tapa. Olisy telo mifoza amin'izay nareo dia mandeha ana mialeto fa efa taitra dabe anay ao ambony ao. Tena hotezitra izy raha mahita nareo eo. Fa tsy mbola maizina be ve ao velany ao ka tsy mety tsony andehan nareo mialeto sao dia tsy ho tafavoaka feleto tsony. Andao le tsy andefa ka efa amin'ny 4 ora maraina zao eny ary aleo fandeha zay ry mademoiselle Riantsoa misotra betsaka anao. Ndao fa atoriko anareo ny lalana miampitany Ambotsoa ary mandeha namoramora aloha mivoaketo fa sao dia ireny dadabe eo. Olo ty Margot ohatrany tsy tia zany le tsy le tanàna nidirantsika omaly. Fa tsy tia ahoany ela ho aza mampime ohatrany lasa tanàna ololo be zany ty iziko jereny lasa feno bosaka izany tokotany zany sady le trano niovoantsika ty ohatrany efa rava amin'izay ity lalana itondrandriantsoa antsika ty toa hoe efa elany tsisy nandeha. le andro mbola maizimaizina angamba le izy dia mandrorono masony lahy andao malaky fa mandeha mafy be any le olona mitarika antsika ao aloha ao elahy tsy mety ninzo elazaiko mihitsy jereo inona zao hoe dongona amin'ny sisin-dalana io ohatra andraso tokoa iletsy to fasana le tio fasana zay ary ny elahy andao le tsy andefa nga elahy zay vao nahita fasana tetỳ akaiky tanàna. Fa inona mataraiky anareo roa lahy andao aingana fifa lasa lobe ny Riantsoa ho avy aky zay inona fa tsy variana amin'le fasana etsy amoron-dalana etsy ndray ty bandy ty. Fasana nisy an'izany angaty io ary mba tsy voadiniko indray izany fasana dongo-tany kely izay le izy somary ivaiva ka raha tsy mandinika tsara tsy mahita azy ka ndre zao variana tamin'ny lalana. Sofa tsy hitako fa saika tapaka teo indray ny lalan-drako raha izany. Oay mijanona miandry antsika le tovavy eo angamba izy no hiverina fa andao aingana efa tafavoaka ny tanàna nareo ry izy telo ka andeha hiverina manaraka n'ity lalana midiny ity nareo dia miakatra miaina varatra rehefa ao Andohasa ao tsy mivilivily mihitsy tonga dia ny tanàna n'Ambotsoa no hitanareo ao lalana 5 minitra eo angamba raha mialeto. Dia mbola mamerina fisoronanao ihany zay ry Riantsoa ena zava-dehibe taminay ny vitanao ho variana raha mahatsiahy tsy sisoranareo reny amin'izany fa ny afatry farany dia izao aza miteniteny amin'olona ao Ambotsoa ao hoe nandalo teto am-boankazo nareo toerakafa lazainy zay fa veloma daholo. Eny ary odry fa nakaiza sady le ty izy teo tonanjavina tampoka teo dia samy talanjony izay telo mianata satria tony tsy teo ny nanjavonan'ilay tovavy na i Marco nahita fanazavana foana n'izay trangan-javatra hafahafa nisy tany aloha aza tsy nahatiny samy niaiko teo fa misy zavatra hafahafa mihitsy finosony ny toerana amin'ny fantanany iny am-boankazo nanao dimaika nidina nankany Andohasa zahay samy mbola nahazo ira avokoa satria vao maraina be ny andro ary vetivety ihany dia tonga tao Ambotsoa toa tsy amin'ny 12 minitra araka n'ilay nolazainy tovavy akory aza. Tonga angamba antsika ry izy roa lahy misy tanàna manangasanga eo aloha io. Eny tokoa fa misy saparana ngeza be avy any andrefanany ty jereo ty miditra ty lalana mazava be mihitsy izy zany. Tena tokony ty lesa lalana nilentsika omaly efa tonga soma tsara aloha tsika izao hita izao le ady vorobe nilazainy miora dia io trano farana andrefana io zany ihany zareo sady io koa izao no misy lavarangana mangamanga io koa
soa fa efa mazava ratsy ihany izany andro izany. Ka andao ainga anaro eny e. Sady mba manaikitra le izany Alexandre Marco a. Mailo ihany ala. Ao ala fiviminako an'ity vatakitay be ity zany. Tonga dia asiako raha vao mitady amely eo. Sady vovonam-bozany koa le tsy hery nefa tahotra e. Ka ao ary lahy mitady-dalana raha izany. Hitanareo vao nahita dia rifatra nitsoaka. Efa tonga eto an-tokotany tsika ity. Andraso aloha tsotsoana. Mbola mity be daholo koa mantsy ny varavarana. Odio! Odio! Tena mbola matoritoly ngamba ny olona ato ka. Eny e, vao midimy maraina koa ange zao e. Misy mamoy io varavarana an-davarangana io. Nilaina, Marco, Frank, fa ahoana koa ty tonga vao mangirany-dratsy be ty e. Fa taizina ny natory. Samy nianahana tsisy nateny izay telo satria tsaroana iny teny Riantsoa hoe tsy azo atao fantatry ny olona eto Ambohitsony nandalovana atao Amboankazo. Mbola tsy hainay tokoa teo ny dikany ny fandrarana iny fa dia samy tsy natiana aloha izay. Nefa raha samy mbola tsy tonga saina teo izay ny teny indray miora. Andraso fa hidina mo varavarana e. Vao saika hifoandrehatra afo mihitsy anie zaho io e. Kanjona eno anareo ny antsoantso teo. Manaona daholo aloha e. Dia tonga soa nareo. Salama tsara daholo akia. Misaotra? Saika tsy tonga ary zaiko. Fa ahoana ry Frank a? Aloha sady mandrosoa aty ambony e. Zaho sy dada tato teny efa nitaintaina mihitsy hoe sao dia mba diso lalana ary nareo dia very. Amin'ny finday koa moa amin'izany antsoina tsy misy mandeha mihitsiny. Zaho tsy manana ny hoe Frank. Olona be anankitelo ireo ve izay dia ho very fa nareo koa izany. No finday indray lamy bateria daholo dia tsisy ninona azo atao e. Ka taiza ary nareo natory e. Efa homalotolakandrona eny nareo ny alatany. Sady amin'izay vao mangirany-dratsy dia efa miditry ny tanàna. Teny fampijery indray izay telo mianadahy. Samy tsy nahita izay havalany miora. I Frank ny safosafo loha. I Marco ny ondrikondroka sady nikitikitika ilay sakosiny mbola teo alohany. Asa! Nieritreritra izay lainga ho foronina angamba izy. Ny tena marina ny ora dia simba ny fiara nitondranay a. Dia nijanona tao amin'ilay tanàna hoe Akazondandy aloha satria efa tena alina be. Ny mpandeha rehetra natory fa zareo no namboatra fiara tao. Tamin'ny 3 ora sasany maraina teo indray angamba izy vao niainga. Vita ny fiara. Dia lasa ninavaratra fa izay moa ny ana teo amin'ilay mbo manatrika dia izao tonga aty izao. Ay ve lalina indray izany. Ataoko fa diso lalana mantsy ka tonga tany Ankaramalaza tany. Misy sampanana izay mantsy adiniko ny laza azy taminareo hoe miakavia ny tena izy. Raha ny akavana nareo dia tonga tany Ankaramalaza. Nefa moa nareo ty efa tonga soa dia sorana an'Andriamanitra e. Ankaramalaza? Aiza izany? Toerana ry ampitatsimarira izy io e. Tanàna ao alohan'ny fony mistera izay. Raha sanatrika ny akavana nareo tao Andohasa tao dia tsy maintsy hoe tonga tany. Zay ary ny lary Marco. Mangina elahy fa Amboankazo anie ilay toerana andehanantsika fa tsy Ankaramalaza izany e. Fa tanàna olo mifono mistera ao izany Ankaramalaza izany ry miora. Mbola tantara lava be izany e. Aleo aloha izahay hikarakara ny sakafontsika maraina. Efa ho avy ao koa izay dada. Andao ary kia. Tao samy nandimika ny lalina n'izay voalaza miora teo izay telo mianadahy. Raha ny filazany dia any amin'ilay toerana naliany mihitsy ilay Ankaramalaza. Tanàna ao alo mifono mistero izy. Nefa ny anarany no tsy nitovizany. Amboankazo mantsy ilay izy ho Riantsoa. Dia raikitra teo ny ady hevitra. Indrindra fa teo amin'ny Marco sy Frank. Zaho aloha dia tsy mino an'izany hoe ilay natoritsika izany io toerana nolazainy miora teo io e. Amboankazo ilay izy ho afa tsy Ankaramalaza izany. Tsy midika ina ilay tsy anaran'izany a. Ny zava-misy diniana. Jerelona tsara. Mivily miakavanana amin'ilay sampanana be iny ilay izy ozy miora. Ka tsy izay ilay nizorantsika. Sady amin'izay lazainy fa tanàna olo hafahafa koa. Zavatra tsapantsika koa anie izany e. Ka inona ary ny tiany lahatongavany? Zaho ilay tsy nieritreritra hoe efa angatra na matotoa i Riantsoa. Mety tanàna efa olo tokoa iny nidirantsika iny fa isika no tratra ny fandraikiraikena. Aza mirediredy le tsy alary Frank a. Aiza nisy angatra andro vary sosoa. Tsy samy ninana daholo moa tsika teo tamin'iny. Ka ahoana ary ilay izy nanjavona tampoka e? Tsika le tsy mety variana fa izy ny alaingana teo a. Asa mety hamonjy any dadabeany izy fa mety matahotra ao bedy.
ny andro raha teo koa mbola maizina ka horarintsika raha tsy ahita azy lavitra tsony. elahy ve moa lesy tsy ahita valy foana? aleo lesy zany resaka izany ao fa mahakarana-dobeka sady mandany kaloria fotsiny. sady nitsangana teo amin'ny sezan'ny toerany Marco. Nanala ny akanjo batiany aminy izy ary somary ny safo kely ny tratrany. Teo dia nikoropaka mafy izy toy ireny hoe nisy fimaranitra rinona nindronazy. Finy tinazany latampoka teo ry Marco a. Eny tokoa? Tena loza ry zareo a. Marina moa fa misy inona ho a? adiniko eo amin'ilay lavako-mbarika kely ny rojoko sy ny lakile napetrako teo talohan'ny atory. Andriamanitro, fa lozinona kory ety Zaho koa dia tsy natsiaro mihitsy kanefa dia teo andohako teo mihitsy no nisy azy. Ka asika koa ny dodonan'ilay sipa iny dia saika tsy voarahitra amin'ny entany. Dia ahoana izany ry Marco a? Ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy maintsy miverina any maka ny rojoko sy ny lakile akoko. Zava-tsara bidibe ny ireny e, ho ariako any. Olo ty ry Marco a. Dia mbola sahalava ny viriny eny. Tsy zara laza tafavoaka velona tao amin'ilay toerana hafahafa io. Sady oza ny ilay rian-tsory Marco hoe aza miverimberina ty tsononareo e. Milaina. Rojo volamena be ako amina milion aminao dia ho avelako any. Lakile ako fa nalahidiny kofrany dadany iny. Tsy ataona mahita faisana raha iny tsy hita. Asanao aloha fa ny ala sao ampidi-doza no aiaiko koa. Maresaka iriny nareo atsandraka izy. Ie. Manahoana tompoko? Salama tsara ka. Tonga soa nareo? Ie, misaotra indrindra. Ianao moa zany ny dada Miora? Izany indrindra. Efa nitantarany ato ambony taona nahatonga nareo hoe maraina be ohatrao vao tonga teto. Ay ve, nga tsy nandreraka ny nazo anay tandry dada Miora. Efa misy tomobilina tsy tokony hiasa tsony koa nery zalahy taxi brosy reo e. Maty lava eny an-dalana foana. Fa efa tonga soa nareo dia izay no arabaina e. Zay taty efa nitaitaina mihitsy hoe nakaiza ary nareoko. Ary ndao hiakatra any ambony amin'izay fa efa voninao ny soso maraina nanao ny Miora e. Dia ahoana kiry Miora? Miditra androany tokoa moa zany ty rarandry ity? Ie, miditra androany aky dia mifarapito sabotsy a. Dia ahoana sy ahoana ky fandaram-potoana amin'izany? Ny androany aloha mbola tsy dia misy inona loatra e. Fa tonga avy andreo fianakaviana fotsiny dia anaovana raharaha eto tanàna. Endry ihany fa raharaha aty ambanivohitra e. Ka zao aza ny ekiny tsara e. Dia omby firy sy kosofiry zany no maty ao? Andry kakio, aiza koa dia hoe firy akia. Rehefa misy ray avy amin'ireo fotsiny dia fa zay. Sao dia tsy olany akory mantsy. Sady zay koa aneky tsy tena nasa fianakaviana betsaka e. Dia ahoana marina ky izany ilay programa andendeha androany a? Afaka mandendeha tsika ka. Ndao resahana izy roalahy. Nakaiza moa ry zareo teo? Ao, fa rindresaka ao amin'ny dadanareo ambadika ao. Andao ary aloha any e. Mangerina izany tafasirato izany. Iresaka momba an'ilay fandehandehanantsika rariva izay rovavy. Ahoana mazoto ve nareo izy roalahy? Ohatray, mazoto be mihitsy izay ka. Inona fotsiny no atao eto? Mandehany e. Tandremy fotsiny sao dia tonga any amin'ny tany fahadianiko. Eny Akaramalaza ohatra. Miora efa mahazo tsara. Fa ahoana tokoa ny momba an'izany Akaramalaza izany ry dada Miora? Tantara lavabe ilay izy ersea. Tsy maninona fa aleo fitianiko kely aminareo mba hitandremanareo koa ka. Eny tokoa miainanao ary zay ry dada Miora. Raha mitazana eo an-davarangana eo nareo dia mijery mianatsimy fa io tanàna faratazana manerinerina io no Akaramalaza. Am-boankazo moa no tena anaran'izy io taloha satria rakotra voankazo tao. Nefa no zavatra hafahafa nitranga tao aminy dia niova Akaramalaza izy taty aoriana e. Fa ho avy ny teny an'izany dada Miora dia mifampijery indray izay telo mianadahy. Satria dia ilay tanàna ny vantananay mihitsy io lazainy io. Am-boankazo. Izay ilay anarany raraky ny voalazan-driantsoa. Nisy zavatra hafahafa nitranga hoy izy tao. Na izay koa aza natsikaritra an'izany. Nefa mba tia halala kokoa ny tena zava-misy marina ka samy liana avokoa. Fa zavatra hafahafinina no nitranga ry sy dadandria. Ny tena marina amin'io tanàna io dia efa olo izy io e. Trano tokana efa tsisy mipetraka tsony fa efa ravarava aza. Zany hoe efa maty efa ela ny tompony. Indraindray nefa misy olona diso lalana ka tonga tsy fidinena. Dia mbola mahita olona amin'io tanàna io no mampiatrano sy mikarakara azy ireoko. Olona mianak'izay manko no mipetraka tao taloha e.
tompoko larandimy sy ny zafikeliny efa samy mahadaolo izy ireo ary milevina eo amin'ilay fasana dongo-tany akaikiny eo ihany ary dia izy mianak'ireo maka endrika mivelona mihitsy no hitan'ny olona izay efa sendra azy teniko. Ngiarandimy moa dia olona tena masika be mihitsy, loza satria mpitahiry ody mahery fo ny fahavelony, tsotra kely sy antra olona kosa io zafikeliny io, ka raha sendra io zafikeliny io ny amin'izao dia voakarakara tsara mihitsy a. Fa raha sendra ngiarandimy kosa dia mahita faisana tokoa, indrindra moa raha hoe olona avy ety Ambohitsy ety ary maro aza ny tsy tafavoaka velona intsony satria manohitra azoko. Efa tsy olombelona nefa ireo fa angatra. Tio dia hitako endratrindratra be ihany izy mirahalahy. Na za koa aza satria toy ny toe-javatra nazo anay mihitsy no ny tantarany dada Miora. Nanomboka tera-tsemboka io Franck nefa te haino ny toyny ka nanamboatra ny sezany. I Marco kosa tsy te ino sady tsy te haino. Ka dia nitsangana izy nakeo an-davaranga namotona ny rehetra ny sigarany. Dia mbola nitohizan'ny dada Miora ihany ny tantarany. Fa iza ny anaran'io zafikeliny io ka? Iza moa izy teo ry Miora? Riantsoa re a. Iza tsara? Hodry, fa inona mahataitra anareo? Riantsoa mihitsy ilay anarany. Tovovavy tokony 12 taona teo eo angamba izy no maty. No fitany tovolahy any andrenivohitra amin'ity resaka fitiavana ity dia namoy foy. Nararaka tsy tantsony aina avy eo. Ka nahoana moa ry dadan'ny Miora ny hoe rehefa olona avy aty Ambohitsy dia ataony mahita faisana avokoa? Efa fomba fahavelo ngiarandimy io makahala olona avy eto tanàna eto. Taranak'olona ray manko za eto, izany hoe teraka dady Rasoamaritra avokoa. Tena tsy haiko izay ady fanaovan'izy ireo tany aloha tany fa toa hoe ady tany anga. Izany hoe nisy tanykazo mirefy 10 hektara latsakely izay ao an-tampony ao. Voalaza manko fa ngiarandimy foana hono ny tompony io hatramin'izay. Nefa rehefa narana ny taratasy ary natao miborina dia tsy azo akory kay fa ny dady Rasoamaritra ilay taniko. Nanomboka teo dia ala mafy izay teto, ka nanaparany toetra ratsy mihitsy. No zoniny, eny fa na dia hatramin'izao aza dia izany mbola tantaraiko anareo izany ny zava-misiko. Izany mahatonga mampitandrina anareo satria tsy hoe izay ponety ihany mahita loza raha makeny fa na dia izay olona mandalo eto aza anie dia mahazo loza avokoa. Ary izay izany nahatonga ny Riantsoa ho taitra mafy raha vao naheno hoe ho aty Ambotsoa izay. Ary tena nafatrafatra koa izy mba tsy hiverenany ahentsony. Nefa tia Marco mbola milaza hiverina iny hakan'ilay rojo sy lakile. Ka hono azafady fa be fanontaniana. Ahoana no mahatonga ilay anaran-tanànam-boankazo io vao hoe Ankaramalaza? Ka feno karandoan'olona honany ao anaty tanàna ao Maninona tsara hoe? Zany karandoan'ireo olona efa novonoiny ngiarandimy tsy tafavoaka tao reoko. Izy mantsy nafony fahavelona aza dia efa namono olona betsaka natao sorona tao honiko, ary hatramin'izao koa dia mbola mitohy ihany izany. Izay olona tafiditra ao toa tsy mahita an'izany anga fa tratra ny fanovamaso. Fa tamin'ny alalan'ilay kamera misiditsidina ireny no ahafantarana an'izaniko. Inona moa ty anarany? Drone moa? Efa mivoatra koa anie ty teknôlôjia ity amin'izao Tsy samy hitra ao manko ny oleto nefa dia alala marina ka ireny no ampiasainy. Ary izaho izao no anisan'ny jeran'izany sary izany Izay fisian-karana marobe ao izay no maha-karamalaza azoko. Tena mampiorikoditra anie. Tena mampivarahontsana tokoa izany marina. Taorian'izay fitantarana fohifohy ataon'ny dada Miora izay dia samy nakasaina kely aloha izay. Satria raha izany no zava-misy marina dia anisan'ireo olona diso lalana nampiatra noho ny Riantsoa izay. Ary efa tsy olombelona intsony izy fa angatra na matotoa. Mba anisan'ireo tsara vitana satria sendra azy antra olona ka tafavoaka soma tsara. Samy naontany tena koa manoloana an'izany zava-mitranga tsy ahazavana izany. Indrindra fa izasy Franck. Fa io Marco moa efa fantatrainy tao an-tsainy. Nahoana no diso lalana izay? Nahoana ny olona efa maty nefa mbola miseho aminay toy ny mofo aman-drà? Ary le vary sosoa hariva. Raha mbola teo mpamisafisana an'izany rehetra izany ihany no teny Franck. Dia ahoana ihany ny tiry Marco Mbola sahan'lahy ihany ve niverina Ankaramalaza na dia efa reny voatantara eny ary laza ratsiny? Za le tsy maintsy miverina maka an'ilay rojo sy lakileko na isinina na isinina. Marco sao dia ho fatifaty foana eny ty ianao. Na aiza no tany alehako. Tsy alova afo ihany izany toy izay ny aina no anify. Tsisy an'izany ry ny ilaina. Tantara valamaty fotsiny ilay tereo na fifandrofian-javatra fa za fotsiny tsy te hamaly an'i dada Miora.
Zaho aloha tsy mba mino ny zavatra toy ireny e. Olona efa hitany maso ve dia mbola lazaina vahangatra koa? Mbola tsy nahita marina ela niangatra sy matotoana ile tsy ka mahavita zavatra ohatran'ny olombelona ihany e. Na fiseho ivelany io na zavatra tao. Aza rebirebeny lahy amin'izany le tsy ny lohako a. Mba olona manao siansy eny amin'ny anjery manontolo ihany ve le tsy lahy dia miniminy foana ohatr'izany? Ka apetrako amin'ny lahary ny fanontaniana e. Nahoana no mifanaraka amin'ny zavatra nahazo antsika daholo ny tantara nataon'ny Dadamiora teo? Mitovy hatramin'ny anara-toerana sy ny anaran'olona. Zany ve ozy lahy dia mbola fifandrifin-javatra ihany? Ary sao dia mba fantatra zareo tato koa ary hoe nandalo teny ihany tsika dia mody ampitahoriny e. Ohatra hoe tonga lohantsika taty le rihatsoa ny lazan'izany. Dia inona nefa ny tanjony amin'izany ka? Asa, tsy haiko. Tsisy an'izany le tsy ry koa. Mba menoy lahy tenin'olona. Manginy lahy ka. Rehefa tsy anaraka eny lisany dia mijanona fotsiny fa za tsy maintsy hoe niakan'le rojoko sy ny lakilehako. Za aloha dia tsy ho azo lahy amin'izany intsony e. Na ho alan'ny lahy aza. Miala tsiny ka. Tsisy tsiny lahy zany e. Ary ny ilaina. Nijanona koa ianao sa anaraka eny vetivety? Nandinika elaela teo aloha namakafaka tsara nefa tsy naharitra fa nanaiky anaraka azy ihany avy eo. Izy koa moa tsy aso natao inona raha teo. Olo tiako izy. Izay mahazo azy dia mahazo ahy. Tsy tia mela azy rirana tena andifitra aza ny tahotra. Ary dia niaingo izay. I Frank ihany no nahita ny alaina tao. Ary ny feperana izy tsy laza minizana izay alehanay. Somary nandeha maimaika ihany izay satria avy ihany vao andeha hijerijery tanàna araka ilay programa efa vita teo. Vao taty avara tanàna hiditra namboaka azo anefa dia efa hafahafa ny zavatra hita. Maro koa ino no mivelatra eo amoron-dalana io? Totsy? Hoe ie tsy ity. Ary ohatrany efa nahita tsy ohatrany ity saingy le hitako mbola tsaratsara fa tsy tonta sy rovidrovitra be ohatr'izao. Maro koa tsy io ve le tsy mipetrapetra antsika tamin'ny any le? Tsy ireo anie vita amin'ny herana mizaitra kofemena ny sisiny. Tsy diso mihitsy fitadidiako fa tena izy io e. Eny tokoa. Ary zay kay le hitako. Ka inona no ataony aty? Tsy izy io ny ilaina. Efa hoe mbola tsaratsara ho aly ny toerantsika fa tsy tia efa ratsy be ty. Andao andeha ka. Ary nahoana ary ihany tsy nahita nytony vakina vilisy vilany eraky ny sisin-dalana tony tamin'le nakaty ihany koa. Sa ny andro mbola maizimaizina? Tsy ireo koa tony fatom-borondamba maro be. Ohatray inona koa io miorongorona eo aloha io? Maro koa fa misy inona indray ny ilaina? Io aloha io anie le kotorina toritsika e. Serios fa efa rovitra be sady miparitadretaka eo akaikiny daholo ny sisika tao anatiny. Ie, tena izy io. Ary ataondry zareo inona tokoa ary io e. Ary maninona ny rovitra be taky ty sahady? Maro koa andao hiverina fa matahotra. Andao ry ny ilaina fa inona ary tya? Efa hitazan'io anie le trano e. Hitanao io sarotsaroana ny alam-boankazo io. Ka zany matahotra e. Inona ny zavatra mety hitranga ao? Ka andraso eo ary za rehefa matahotra ianao e. Aleo aka n'le izy vetivety dia hiverina. Azy ilazanao ka. Aleo miaraka ihany. Iza koa no hitsanina rery eto amin'ity toerana mangina be ty. Ary aza minainana tsony ary fa mandreraka. Avy eo tantanako. Zay, tongotsika. Ito le trano. Ody tianinao angefa trano efa ravarava be ty e. Zao ve izy hipetraka tsony? Jery ny tafo efa miala. Ny varavarana efa tsy eo tsony sasany. Ny rindrina moa zany dia efa misy mirodana mihitsy ty ilana varatra ty. Ka tatontsika le natoromaly ry ny ilaina. Ao anatiny ao ny rojoko sy ny lakilehako. Ody Ka aiza ary zao izay olona mamaly anao eo e. Andao andeha ka? Tsy ao angamba le rihatsoa fa ny dadabe anao dia tsy maheno tsara satria efa antitrantotra. Aleo tonga dia hidirako rangaha. Tamin'izay indrindra no nisy feon'olona efa antitra dia antitra mipoitra avy tao aoriananay. Hoy izinareo! Tsy fantatrareo angafatany faty ty! To lehilahy antitra be manao
akanjo rebareba mena fotsy tanteraka ny volony ary fehiziny amin'ny lamba mena koa ny lohany. Fimbina tiany izy, ny maso mena sady mivandravandra mampatahotra. Azafady indrindra rekako eo. Ny zavatra adinina izay ato an-tranato tamin'izay le natory tamin'ny alina dia akan'izay ny verenana io. Tsy misy an'izany aho. Mitony tena tololo fotsy ane zatonareo e. Aza manantena ny tafavoaka velona tsony. Azafady indrindra rekako eo. Tena zava-dehibe ny ilay zavatra adinina eo e. Mba miangavy akazy vetivety re zahay e. Ao anatin'ilay lavakombarika atao tany avaratra ato le izy. Fa lerangady ve marenine. Tsisy an'izany ao dianinareo mandera mbola teo velona. Marco andao andefa velao any zany ka ofinono io eto any antsika e. Tsery fa efa mivadika hafahafa be fijeriny. Tena tesitra mafy izy. Tsisy anaiky ho fatin'io zany eo ry ny ilaina. Rehefa tsy anaiky mora nidirako ao an-trano ao izy dia hiditra antery ao Mikisay ianao. Kay! Marco! Maty marina. Tena nitaroan'ny lehilahy antsy ty tamin'ity ianao marina Marco. Ninjerany tsy raha reria lavitra ery mihitsy. Tsy fantatrao angafatany faty amin'ny olona avy any ambontsony miditra eto. Ahita loza eto ianao androandro le kely ty. Ory Franka, fa aiza foana ty Marco sy ny ilaina nolazainao fa ny sasatsy ambana tsy vetivety e. Tsisan'izany akory ny fifananiraka ankizy nijery tany efa ho adiny firy zay. Eny tokoa ary se sao dia mba lalaka hafa kosa ny nalehany. Tena mino mihitsy fa misy zavatra nahazo andreny any mahatonga mbola tsy tafirina foana hatramin'izao. Dia mbola nafina amin'izy mianaka foana ve zahay Franka, manontany anao any izay e. Tolozanao vandravandra be fotsiny. Tsy izany ry izy mianaka fa zao ohatra ny efa aloalika ny rahambary ka aleo lazaina aminareo marina rehetra. Maninona? Fa misy inona e? Tena marina dia adino any nyrojo sy ny lakile maro koa dia izany no iverenan'izy roa any. Maninona tsara hoe ry Franky? Lasa ny akaramalaza izany Marco sy ny ilaina. Tena loza izany marina. Dia ahoana izany ry dada? Tsy maintsy vonjena an'izao dia izao reny ka. Sao dia mbola misy azo atao ihany manko. Ka inona nefa tsy nitenenanareo an'izany taminareo vao tonga iny e? Ka nanafatrafatra ny ilay riantsoa hoe tsy azo lazalazaina amin'ny olona ety ny fandalovana teny e. Dia tsy mba mino izay lazan'olona mihitsy nareo rakizy a? Za aloha mino matombo janony e. Fa i Marco tsy azo atao ninona mihitsy fa tsy azo ariana ho ny rojo sy ny lakileny. Iny ilaina moa tsy naharitra dia lasa ihany nanaraka azy na dia efa entiny tahotra azy. Tsy aleo ve reto na fo ihany zany zavatra zany a? Zao tsy haintsony na ho faty na ho velona. Zareo koa moa tsy niteny tamiko akory hoe ho aiza. Sady amin'izay tsy hitako koa ny elany teto. Tsy haiko na mety tamin'ilay zanana ampimpanova vary teo angamba. Ka nandosirany mihitsy anie ianao e. Ndasa aloha iantso olona maromaro hiaraka amintsika hoe ny dia ho hita eo e. Raha tsy manohitra amin'ny matotoa andrandimby zareo dia mety ho avitra ihany manko. Ka andeha ihany ainga anary sao dia tara loatra e. Aza manantena ny ho tafavoaka ato tsony e. Atoto miakandrefana ny masonareo. Dray marina. To lapaty sy karantoan'olona marobe reto ry ny ilaina. Marina tsy mampifarahontsana no mijery azy. Andriamanitro, inona rereto zavatra hitanay reto e? Ho toy izao koa ny anjohanareo androany e. Inoko mantsy fa efa nisy olona efa nandraranareo tsy ho aty nefa mbola nanao fanaliana ihany nareo. Andoro ny ilaina andeha. Tena zao vao resy lahatra fa andao atao izay voanato fa hainy ty irainy manonja. Ka jerio anefa efa lohantsika io foana le rangahy e. Sakanana amin'iny tian'iny foana izay lalana le atsika. Dia tsy maintsy miady zaniko. Iza no anaiky ho resy fotsiny eto? Hiady amin'ny matotoa. Petra tsara ry maro koa. Ho fatifaty foana tiany atsika e. Aleo alaiko izy vatako tay be itsy rangahy dia asiako amin'io io a. Ny lary le anjo tozy ty a. Hoay le ty e. Tosy vofa nandalo fotsiny teo le azo. Aleo rangahy ivaraina indray mandeha.
rehefa vity zay ny ianao dia ho avy amin'izay ara. Kay maty afa avonjero ny ilaina. Marina tsy tapaka mihitsy zany taolan-damosika eo zany marina. Ka tsy hitako nisy ataonao ry Marco e. Avy ianao atiriny kely tia. Kay mifona re tompoko. Dia hoentinao ay zahay e. Andrekako nosaritiny hoe nakaiky ny vady bery Marco. Ary vady feno rany izy zany e. Marina tsy fanaovana sorony io. Sady misy asina maniry koa io. Marco Marco, fataonao ina re izy ry kaiky. Mifona e. Manginy eo ry lekala kely tia. Ho avy koa ny anjaranao rehefa ny tapatapy eo ianao a. Ny ilaina tonga eo amin'ny fotoana farany havantsika miaona angambontsika rao raha afako. Mandeha any ianao mandeha mitsoka fa ho fatiny hoe tokoa ny ianao e. Siry Marco, tsy amelanao aty a. Mandeha any ry ny ilaina. Dia tsaro fa tianao foana. Mino fa any koatra mbola misy fotoana iona antsika satria fantatro fa tsy maintsy ho fatiny ty antidaty a marina. Iarama taminao eto ry Marco ary izany ataon'ity lanitra ity zany torangitiny tsara ny lohan'le tena. Ay maranitra toy ny lefiny izy iny. Dia rofirovitiny tsy anana ny atra mihitsy ny akanjo Marco. Andriamanitro, toatrarina amin'le loha tena maranitra ny kibo Marco. Andray mivoaka daholo ny tsineny. Ina re tiry lanitra Marco Marco, ina re tsy mahasalao e. Dia iny fotoana mangiditra teo amin'ny fiainako satria nahitako farany amin'ny Marco. Ary tsy vitan'izany fa trangan-javatra mahatsirafina no hitako. Mbola tsy afaka atao tsaiko mandraka ity ny androany. Ary tsy ho adinoko mandrakizay eo amin'ny fiainako. Nanomboka teo dia tsy nisy zavatra tsaroko tsony. Nefa teo am-pandriana no niratra ny masoko. I Frank sy miora ary ny dadany no hitako. Fa esa zany. Aza mbola miteny mafy aloha kia. Mbola reraka be ny indry e. Ary esy Marco. Aleoloha ianao makaina tsara ny ilaina. Rehefa mahazo aina tsara ianao dia tantarainanao ny zavatra nahazo anao tany. Ka efa tsy maninona tsony anizahy e. Esy Marco a. Efa tsy namantsika tsony izy ry ny ilaina. Mahaiza mionona. Andray ry Marco e. Dia tena tsy avitra tsony tokoa fe ianao. Tsy kosa e. Tsy marina zany. Ka moa zay kia. Zay ty ny lahatra sanjara dia mahaiza mionona. Indrisy ry Marco. Raha mba niainao anay mantsy ianao a. Tsy nisy mihitsy ny toy izao e. Eza ny tany alehako e. Ny ilaina. Aoka izay fa arary ionka ianao e. Efa randraraka tsy azo raofiny ireny. Eny e. Fahono a. Ahoana no nahitanareo a. Raha vao nilaza marina Franco hoe lasina karamalazy nareo dia niazakazaka mafy izay namonjy teny. Zahay moa tsy afaka niditra ao satria fady anay toeran'io. Dia ty lavidavitra izay no niandry. Fa niatso andray ny kotavery an-dafavatra izay jery anareo ao satria izy koa no efa pakao matetika. Nitondra vatan-dehilahy maromaro ihany izy ka ianao torana nitandry zareo dia nety naingana nivoaka ny tanàna aloha. Marco kosa tsy hitany hatramin'izao fa tao hoe taovan'olona sy ranom-paritaka no hitan'izy ireo teo akaikin'ilay vato be fanaovana soronako. Dia nety nay nody aingana ianao e. Ary vao tsy ela izay ny tafiditra teo. Andrerery dada miora. Dia tsy hitatra ny faty Marco zany. Tsy ny faty Marco ihany anie. Efa fatin'olona maro ny tsy hita tao. Fa ireo karandoso taolam-paty be dia be miparitaka ao ireo sisa no hita teo aoriana dia tsy fantatra tsony ireo hoe na aniza dia tsy samaka ihany koa e. Mampiorokoditra ny fomba namon'olo leranga Marco e. Notriariny tamin'ny fimaranitra ny kibony. Izay nampivoaka ny tsineny sy ny taova rehetra. Fangaky Marco nanohitra azy no novonoa tamin'ny fomba fiainam-piana be izany. Efa ny teneniko an'ankizy saingy tsy azo n'ankizy ka.
indre ihany ny toetrany. Miezaka ny atamin'ilay matotoy sy mba hahafahany mandositra nefa iainy ny tinona nefa. Arabaina aloha indray tsy maty fo amanainy e. Misaotra Franka, dia mankasitraka anareo koa fa raha tsy teo mangamponareo namonjy ady efa maty koa ohatr'izay. Sao ny mariasy indrety ny sembanandrahoana ary miora. Tsy maninona ki izany a, ny fotoam-bitany eo ny ki tsy mahaleo sambony. Dia izay ny fiteniko taminao izay ny zavatra nitranga. Herintaona katroko izay. Mafy tena mafy tamiko nefa dia niainako. Nafoko toy ilay tokako, ilay silam-panahiko. Neveriko araka makivaky ny fiainana amiko. Hatreto iaho dia mbola manontany tianao foana hoe iza no afaka hanazava ny fisehoany zavatra toy ireny. Izay no antony ilazako fa misy trangany zavatra tsy any siansa hazavaina indraindray eo amin'ny fiainana. Ka ny fanafotiny dia mila mino sy miha-manaiky ny zava-misy. Indrindra manaja ny fomba tanin'olona mba tsy hampidi-dosa, satria maro ny toerana eto amintsika ny toanany karaha-malaza. Na raha anao teo, ilay tantara nampitondrana amin'ny lohateny hoe Ankaramalaza. nosoratany Toko Bienvenue. Novelomin'ny Nandrianina, Eugénie, Marina. Niaraka tamin'ny Toky, Tanjona ary Zoratolozanahary. Ankaramalaza. Nandrindra ra teknika sy nanatonotosa. Toko Bienvenue. Tantara indray miseho eto amin'ny Radio Nakay.